Sainy amin'igny fa raha nanomboka ny fahefatry ny volana april lasa teo kosa ny fanokafana ireo valopy mirakitra ny antsoina taratasy firotsahako fidina amin'izay filoha ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy dia fantatra ary fa ny 7 ny volana april ho avy izao no natanterahana izay fifitianana izay ny totaly 20 teo eo ireo kandida nafeny ny fepetra ary ny efatra tamin'izy ireo dia avy eo anivony ty ratsy mangaika ity ihany mitaritra ny vaovao ravaka ny Andriamanalina Stefana Razafimandimby. Ny 7 april ho avy izao no anatanterahana ny fifidianana izay filohan'ny FFM na ny filan-kevitry fampihavanana malagasy araka ny nambaran'ny komisiona mpanomana ny fifidianana filohan'ny FFM androany. 20 tamin'ireo kandida ny totaly 30 ny soratra anarana ho kandida ny filohan'ny tirafim-panjakana ny tetezamita ity no nafeny ny fepetra takina amin'ny maha kandida azy ireo. Tao anatin'ny 30 isa ireo dia nisy 20 no nahafeny fepetra 20 mianadaza dia ny 17 tsy nahafeny dossier ary ny anankiray tsy nahafeny fepetra. Ireo zany ny 30 kandida tonga teto ampelatana amin'ny FFM azahoana mifidy ny filohan'ny tiam-panjakana anankiray ity. Na totosan'ny dingana roa voalohany izy ireo raha ny fanazavana ity komisiona ity hatrany. Dingana voalohany dia ny fahafenonany antotan-taratasy ny takina izay miisa 5. Ny dingana faharoa kosa dia fepetra takina amin'ilay rotsaka rehefa afaka tamin'ny dingana voalohany izy. Ny dingana faharoa dia milaza fa tsy maintsy 50 taona feny ilay rotsaka. Faharoa manana ny firenena malagasy lahy na vavy ary mbola tsy voaheloko manodidina voaka ny fitsarana zany dia manao asa tsy mifanohitra amin'ilay lalàna 2010 fe ny FFM. Tafiakatra amin'ny dingana manaraka ireto kandida ireto dia ny fanatanterahana ny fanadihadiana ara-moraly izay arahany Boravonjamaika ny FFM manatanteraka amin'ny polisy pirenena sy ny zandaramarim-pirenena ny alatsinainy 9 april ho avy izao. Ity dingana ity moa no eo alohan'ny fanatanterahana ny fifidianana izay na amin'ny alalan'ny fifanarahan'ireo mpikambana 420 anivon'ny FFM no anoanana sy anendrenana izay kandida atian'izy ireo na ihany koa amin'ny alalan'ny latsabato miafina.